tonga ngamba dia tsikaritra avy hatrany ny zavatra tsy nety tao anatin'ny vaovao tapatapana iny sanatria akory hoe mpamon'olona ny filoham-pirenena fa nisy famadihana teo amin'ny lafiny teknika ka dia mamerina ny fialatsiny hoentiko iverina ery amin'ny AGRA ery andravangendrena valy ianao ary inoko fa ho vaovao mahafaly ho antsika rehetra ny ahafantatra fa amin'ny taona 7 dia isy ivitoerana afaka manasitrana ny omamiadana hatrany amin'ny 900 hitsangana ao amin'ny AGRA amin'izany taona 7 zany afaka vovolana ane zany. Nanomboka ny taona 7 no efa tsy nandeha intsony ny toeram-pitsaboana ny omamiadana atao hoe radioterapia tetsy amin'ny hôpital AGRA. Noho izany indrindra dia tsy maintsy mandeha makany ivelany ireo marary ny omamiadana. Lafo anefa izany satria dia mitety-bidy hatramin'ny 9,000 € na 12 tapitrisa ariary izany. Manoloana izay indrindra dia misy ny fananganana ny centre de radiothérapie vaovao etsy amin'ny AGRA. Ny 200 ny marary ihany anefa no afaka mandeha any ivelany mahazo an'izany fitsaboana izany. Io maraina io no tanterana ny fametrahana ny vato fehizoro tetsy amin'ny hôpitaly AGRA. Ampiakatra ny tahan'ny fahasitranana hatramin'ny 700 ny fananana izany foto-drafitrasa izany. Izy io zany dia karakarana n'ilay olona voamamiadana dia tena mampikaikaika antsika eto Malagasy tokoa. Ary izy io dia tena mariana eto fa tena volana ny fanjakana Malagasy tokoa izy io. Raha anatin'ny paikady famafisana ny sehatra fahasalamana izy io dia ary anisan'ny goavana eto amin'ny Océan Indien izany centre de radiothérapie izany ny orinasa Colas no nahazo an'ilay offre zany izy no lasa izy ary indrindra ny volana vitsivitsy ilay izy manomboka izao ilay izy any amin'ny tapitapina volana amin'ny herintaona any mila sikaton'Andriamanitra vita satria goavana be mihitsy ny foto-drafitrasa io mbahazoana mikarakara an'ireo olona voamamiadana fa tsy lazaina antsika fotsiny fa eo amin'ny 200 ny voamamiadana izay tokony azo radiothérapie fotsiny mandeha any lafo mandeha any ivelany manao radiothérapie noho ny tsy fananantsika izy io nanan'erontsika taloha fa tsy dia nandeha tsara zany centre de radiothérapie zany fa zavatra tsara lazaina koa dia izao efa tokony taloha izy io no natao efa tokony taona maro izy io no natao fa ny fanjakana Malagasy zany amin'izao fotoana izao no tsy maintsy atao izy io. Mahatratra hatrany amin'ny 4 miliara sy 500 tapitrisa ariary ny volana alohan'ny fanjakana Malagasy tamin'ny fananganana n'ity foto-drafitrasa ity. Foto-drafitrasa izay vinavinaina no isan'ireo moderna sy manaraka ny toetrandro indrindra eto Afrika. Ny orinasa Colas no isana ny fanamboarana ary iarahana amin'ny AIEA na ny Agence internationale de l'énergie atomique sy ny Institut national des sciences et techniques nucléaires à Madagascar.